Nisy fivoriana natao tao amiko indray hariva ary fomba amin'ny toy izany moa no tsy maintsy hanolorana zava-pisotro ho an'ny vahiny. Izahay Sigaby no tompom-panasana ka tamin'ny atoandro rehefa nalahadahatra ireo lahy teo ambony latabatra ny karazam-pisotro voavidy rehetra dia hita fa tsy tao ny whisky. Tavoahangy foana no nisy tao an-trano ary izay nahatongavany tao akory tsy tadidiko velively. Tsy niafina taminay koa anefa fa maro tamin'ny zalana saina ireo no manao azy wakana tsy misotro raha tsy whisky faratampony amin'ny heriny sy ny halafony. Marina se oya, raha mba hisy hahafidy toaka 800 ariary aza miteniteny fa hitako ny hevitra hoy Gaby. Whisky tsotra no vidintsika dia ampidintsika ao amin'ity tavoahangy tsara tarehy ity. Yariary eo ny laingan'ireo izay manao azy mahalala zava-pisotro ireo. Dia nataonay araka izany tokoa ka noho ny hariva tonga ireo namana nasaina samy nitelin-drora sy nakasitraka avokoa fa ilay ambony sy sarobidy indrindra hono no narosina ialany etaeta. Izahay Sigaby tamin'izany no tsy jenitra ery.